Tsy misy dira ny fankalana na koa tsy fitiavana ny Flo Andry Rajoelina hirotsaka ho kandida filoham-pirenena ny antony fanambarana ny iraisana izay nataon'ireo kandida miisa 9 ny alarobia lasa teo ho nambarany Maso Lamaly. Fa kosa matany tandalana ny Madagasikara dia tsy maintsy ajaina ny lalam-panorenana. Ny antony dia satria fanarahan-dalàna fotsiny, tsy misy resaka hoe fankahalana fa raha izany hifidy hirotsaka ho filoham-pirenena dia ny zavatra ataoko voalohany indrindra dia ny fanajana ny lalam-panorenana izay misy, fanajana ihany koa ny lalàna misy eto amin'ny firenena, ary raha filoham-pirenena dia izaho no tokony ho modely. Dia izay ny antony mahatonga nanapa-kevitra hoe misy zavatra anankiray iarahana hoe tsy tokony manana mangataka nationalité vahiny na tsy frantsay io na frantsay ny olona anankiray izay hitondra ny sy hitantana ny firenentsika, satria ny antony manjary lasa tsy miaro tanteraka ny fiandrianam-pirenena Madagasikara fa lasa miaro zom-pirenena roa samihafa. Nanaiky ny solombavamboakan'i Madagasikara Maso Lamaly fa misy tokoa ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana, saingy kosa tsy efa miala amin'ny fifidianana isika ho hinambarany. Raha mahakasika ny fanelan'elanana izay nataon'ny FFKM dia nanambara moa ny solombavamboakan'i Madagasikara Maso Lamaly fa ilaina tokoa ny fijoroany ireo ray aman-dreny ara-panahy, saingy mbola hita fa sarotra ihany ny zava-misy raha ny toe-javatra amin'izao ho nojerena. Vonona foana zahay miroso amin'ilay fifidianana. Ny anay koa nefa fantatray nefa fa be da be ny zavatra tsy tomombana ao anatin'izany fanomanana fifidianana zany raha tsy teny fotsiny ny fikarakarana ny eo anivon'ny CENI zany ny lisy mpifidianana nanaovana refonty tamin'ity taona ity. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny solotenan'ireo kandida eo anivon'ny raisa magaiky ny CENI manerana Madagasikara. Dia eo ihany koa ny fametrahana roanjato tapitrisa ariary ny caution izay ilatsahana hirotsahana ho fidiana. Izay zavatra anankitelo izay no eritreretina hoe tokony any alohaloha dia efa nanarina izay zavatra izay. Ny any FFKM amin'ny raha maharay aman-dreny am-panahy manelanelana foana teto amin'ny tany firenena hatramin'izay dia manao ny adidiny raha fijerevanay azy. Nanatrika aho tamin'ny fahindroa deuxième jour zany ka ny zavatra tsapako miezaka ry zareo anao fandaminana nefany tsy fantatro hoe ho hatraiza zay fandaminana zay, hisy hoe ve satria raha ny amiko manokana dia marary ny mba tsy hampisy korontana eto amin'ny firenentsika raha ohatra ka vita ny fifidianana dia isa korontana amin'izay rehefa avy eo satria tsy manaiky ny rehetrarehetra. Ny amiko raha mbola misy foana ny fandaminana ny samy maha-malagasy dia mifandamina aloha alohany hanao zavatra. Tafapetraka androany tena amin'ny ACC ny antota taratasy filatsahan-kofidiana any solombavamboakan'i Madagasikara Maso Lamaly ho anisan'ireo kandida hifaninana ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ataony fahasivy ny volana Novambra ho avy izao. Mariana moa fa izy dia natolotra ny antoko IMM.